Finaritra tao kilasy tao vavy miaraka amintsika mamarina izay taona 2024 izao ary am'kafaliana tanteraka no amaranana ity taona 2024 ity ho an'ny fandarina zany malaza ho anao nanaraka izany nanomboka tany amin'ny volana marsa izay nanaovantsika voalohany ity fandarina maminao ity. Ny farany taona moa zany ho an'ny fitondram-panjakana dia ny filoham-pirenena ho an'ny Rapitso 1 volana Desambra no hitafa amin'ny vahoaka malagasy. Fandeha tsy ahivona ny 1 volana Desambra 2024 namarina ny taona tamin'izany ary hitsidika ny janoary 2024 dia nipetraka tsara ary nanao fitafy nianjaika ny filoham-pirenena ny kabary nandritry ny 17 minitra teo eo izay nivatana tamin'ny vahoaka malagasy. Nandritra amin'ny fotoan'izany no nanambarany ny zavatra vita tao anatin'ny taona 2024 ka ny fotodrafitrasa ny resaka famatsiana ny rano sy ny tontolon'ny angovo amin'ny alalan'ny herinaratra, ny fivoriana tampony sy ireo ezaka ara-toekarena ho tratrariny fitondram-panjakana na notratrariny fitondram-panjakana ny tarehany tamin'ny 2024. Dia nametraka fanambo amin'ny taona vaovao 2024 nitsidika tamin'izany 1 Desambra izany ny filoham-pirenena. Fa mialohan'izany dia ndao aloha tsy ahivitsika inona tamin'ny zavatra nambarany no eritreretina ho tanterahana tamin'ity taona 2024 ity. Kabaro isika tamin'ny 1 volana Desambra 2024 zany ny amin'ny hoe hatomboka amin'ny taona ho avy io, zany hoe ny 2024 ity mamarana nyity taona izay diavintsika ity afaka andro ray zany tiantsika tenenina izany no ambarantsika ao anatin'ity horonan-tsary fohy ity. Miaraka atomboka amin'ity taona ho avy ity ihany koa ny fanamboarana ny tanamasoandro etsy Ameritsatosika, ny voie rapide izay miainga etsy amin'ny kianja Makian-Dotapenaka makeny amin'ny tanàna vaovao ary ny flyover izay anamaivana ny famovoizana eny Anosibe, Anosizato, Ampitatafika, Itosy. Ny ampanasa voalohany eo tanterahantsika ao amin'ny tanamasoandro ilay tanàna vaovao dia ny fanajariana ny tany sy ny fananganana ny birao-panjakana rehetra izay ho apetraka eny avokoa. Mahakasika ny fanamboaran-dalana dia tsy misy adino ireo distrika rehetra manerana ny Madagasikara izay mandrafitra ireo faritra 320 ary mahery ny 390 kilometatra ny lalana pavé vitantsika manerana ny nosy ankehitriny. Lavo zany ary zava-dehibe ho an'ny mponina ny fahavitany ireo lalana pavé ireo. Ho tanterahana ary ho atombotsika ny asa lehibe ampifandray ny morontsiraka antsinanana iray manontolo izay miainga eo Mananjary ka hatrany Maroantsetra ka ometsika ny anarana hoe route du soleil na lalan'ny masoandro. Tetikasa goavana tena hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara sy ampiray malagasy izany tetikasa izany. Mba hiadiana amin'ny kolikoly sy ireo mpiasam-panjakana tsy miasa nefa mandray karama, ireo olona tsy mpiasam-panjakana nefa voasoratra, ireo mahazo vatsim-pianarana nefa tsy mpianatra, dia nametraka ny digitalisation isika. Ny tanjona amin'izany dia mba hisiny ny lisitra madio ary tsy ahatara intsony ny fandoavana ny vatsim-pianarana, ny fisotrondronono ary ny karama ho an'ireo tena tokony hisitraka an'izany. Ary ao anatin'ny roa taona dia tsy maintsy mahazo karatra hipoketra avokoa avy amin'ny positra malagasy ny mpiasam-panjakana rehetra eto amin'ny nosy. Ny anotsika araka izany ny amin'ny hoe miaraka atomboka amin'ity taona ity ny tanamasoandro eny Ameritsatosika, ny voie rapide izay manomboka eo amin'ny kianja Maki makeny amin'ny tanàna vaovao ary ny flyover. Ny tanamasoandro moa dia io be adevitra io satria tsy manaiky esorina eo amin'ny toerana ireo mponina eny tsy mahabe omby ary mbola fotodrafitrasa kely vitsivitsy no miorina eo amin'ilay toerana. Nambara nefa dia hoe ity fotodrafitrasa tanamasoandro ity izay fandarina asa lehibe eny amin'ny fiadinan'ny Repoblika nentin'Andriamatoa filoha ny amin'ny hoe anomboka amin'ny fanajariana ny tany sy ireo birao-mpanjakana.
ary nisy fotoana mihitsy aza nyresahana fa amin'ny lalaon'ny nosy 13 dia ao amin'izany tanamasoandro zany misy apahany hanaovana am'izay fifananana ara-panitanjahantena iraisam-pirenena izany fa rehefa noenona de tsy ao anatin'ireo hanatanterahana izany am'ireo faritra vitsivitsy nambara fa hanatanterahana izany lalaonosy 13 zany etsy tanamasoandro. Ny voara-pida moa dia fanapahan-kevitra ny soratana atao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra fotsiny ihany zany ary efa elany nandrenesana izany fa mbola tsisy fanomboana azy tsy mbola misy fametrahana vato fehizoro mandrakity ny androany. Flyover moa de tsy resahana intsony satria takan'izay nresahantsika izay ihany soratra ao anatin'ny taritry ny filan-kevitry ny minisitra zany fa mbola tsy misy fanatanterahana ny asa iny zay nambara fa anafaka ny amboteiazy na ny fitohanana amin'iny lalina nosy zato makany am-pitatafika iny. Zany no ndresahana tamin'ny taona 2024 de miara mijery isika 2024 mova tanteraka izany teny Andriamatoa Ihany Rajoelina izany. Nambara tamin'izany fa mahery ny 300 kilometatra ny lalana vita tamin'ny rarivato na pavé vita ny fitondram-panjakana tamin'ny taona lasa iny. Eo aloha zany de tsara manamarika fa tsy anisan'ny modely tadiavin'ny fanamboaran-dalana itsony zany lalana pavé zany. Lalana tany fotoana fanjanaha tany zany hoe tambola tsy fahampinny akora entina manao lalana mbola sy nahita ny tontolon'ny tara ny rehetra fa rehefa tena nahita ny tontolon'ny tara sy ny hoe fanaovan-dalana amin'ny beton dia efa any aoriny zany lalana amin'ny rarivato zany fa isika eto Madagasikara ihany mbola manenjikenjy-dalana amin'ny alala amin'ny pavé karaha 300 kilometatra ny vita tany amin'ny 2024 tsika hoe lalana tsy makaiza loatra zany satria ny lalana eny anivon'ny commune no nikendrena ho atao tamin'izany ka raha commune mahery nenjato sy arivo isa eto Madagasikara ka 300 kilometatra fotsiny vita tamin'ny 2024 isika de azontsika sara tsy any hoe firy metatra isaky ny commune zany. De eto indray tsika miara-mijery ny amin'ny aiza ho aiza indray ny antotanisa ho resahana momba izany lalina rarivato izany. Mino isika fa tsy maintsy ho resahana zany satria mampirevy ny zava-bita na dia fohy monja aza no vita ny fitondram-panjakana de entina eo amin'ny tontolo ny serasera. De ho rahantsika eo tsara ny manamarika fa lalana manodidina ny 209 kilometatra no vita ny filoha Marc Ravalomanina tao anatin'ny fepitaona nitondrany. Ka raha mijery an'izao tsika de 110 kilometatra eo hono no vita ny fitondram-panjakana andritra izay fotoana izay de tena hoe maizina tanteraka lavitra ny vita ny filoha Marc Ravalomanina ary raha mbola ampidirina ary tony lalina vita amin'ny rarivato 300 kilometatra tony de mbola tsy makaiza akory mihoatra ny vita ny filoha teo aloha zany resantsika izany. Ny lalana zay andrasan'ny be sy ny maro ihany koa de hoe lalan'ny masoandro route du soleil nambara ny filoham-pirenena zany ity route du soleil ity fa mahakasika ilay route du soleil nambara ny filoham-pirenena ihany tamin'ny 2024 de andrasan'ny rehetra ny hoe atomboka le asa lehibe ka roviana ary ny atomboka le asa lehibe zay mampitohy mananjary sy maro antsetra lasa ihany ty taona 2024 fa tsy mbola maheno fofondalana antsika zay manomboka ny mananjary ho an'ny maro antsetra na any maro antsetra makany mananjary asa donoina fa mbola lalana lavitrezaka no miandry ny lalan'ny lalam-pirenena fahadimy miainga avy aty Toamasina mandrapatonga ny maro antsetra fa rehefa miresaka lalam-pirenena fahadimy manko de saika eo son'ny rano vongo mankatia mananara foana ny voatena fa tsy voaresaka lay tonga hatrany maro antsetra. Hono moa ny resahana route du soleil kanefa RN5 aza savolaina ny fitondram-panjakana vao mahavita azy asa tsy vita mbola tsy nanomboka tamin'ity 2024 ty avokoa zany resantsika izany. Ankoatran'izay dia nioetreretina fa rehefa hiady any kolokolo ny fitondram-panjakana dia nioetreretina fa ametraka tsara any amin'ny fandrindrana ny fanisana ireo mpiasa-panjakana sy ny mpianatra izany ka amoaka ny digitalisation mba hahazoana le hipoketra de samy miandro ny rehetra ny amina hoe aza ho aiza tokoa moa zany le hipoketra ho an'ny mpiasa-panjakana fa raha ny zava-misy de foana ny poketra mpiasa-panjakana tamin'ity taona 2024 ty ary misy aza sahirana am'izay fahatarany ny karama izay ka raha nietreretina fa anatsara ny mpiasa-panjakana ny 2024 ao anatin'ny digitalisation sy ny hipoketra dia foana ny poketra aloha hatramin'izao tsisy ninina ho an'ny mpiasa-panjakana.
Zany resahantsika de mba ahafahana manaraka tsara zany ny amin'ny hoe de inona indray ary nambara ny filoham-pirenena. Lay raha matoa-be zay moa de vakivava mihitsy ny amin'ny hoe mahafinaritra foana ny kabary ny filoham-pirenena fa mampanantena saingy ny zavatra rehetra zay resahany raha ohatra ka misy zavatra folo resahany ao zarazara fa misy roa tanteraka. De tohatry ny mampanongo tena mieritreritra an'izany ny amin'ny hoe efa fantatry ny ray aman-dreny samy hafa eto anivon'ny firenena ny fikan'ilay mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena. Kabary tsara lahatra, kabary ambony vavahady kanefa kabary tsy misy fanatanterahana akory zany resahana izany. Nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny 2022 ihany raha ny resaka ho an'ny taona 2022 izy fa hoe taona ny fanatanterahana ny vina ity taona 2022 ity. Ny taona 2022 dia ataontsika taona ny fanatanterahana ny vina koa mivonona ary isika rehetra fa ilofo sy hiasa mafy isika ary tsy maintsy tafita i Madagasikara. De apetraka ny fanontaniana ho an'ny rehetra tanteraka ve ny vina zay nambara ny filohan'ny repoblika fa raha ny zava-misy aloha iverena amin'ny motion de censure ka jerevanareo pejy 3 nambaran'ireo solomaboaka 500 nataona izy ireo siny dia be da be ny tsy fanatanterahana vina ny filoham-pirenena. Ary raha jerena ity fanadihadiana zay nataon'ny ONG roa teto Madagasikara ity dia vitsy de vitsy tamin'ny velorano ny filoham-pirenena no tanteraka. Tsy isika ny mamorona fa vokatry ny fanadihadiana zany. Kanefa nambamboarina moa hoe mbola mahatoko ny filoham-pirenena ny voaka ka ny 3.500 hono de mbola hametraka safidy aminy. Magaga ihany izany fomba fanaovana tombana samy hafa izany. Valontsika ny amin'iny. Raha toka taona ny fanatanterahana vina ity taona 2022 ity de samy mitsakotsako ny rehetra indrindrandrindra ny mpanohana ny fitondram-panjakana zay fatra menimenina amin'izao fotoana izao. Anisan'ny saradalana ny alalalana ny fanohanana ny filoham-pirenena zay tsy mahomby amin'izao fotoana izao ny antoko MMM ary anisan'ny mitsikera mafy ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana ohatra amin'izany ny solomabaoka zay filoha lefitra ny anteny meram-pirenena avy any amin'ny faritany Fianarantsoa Brunel Razafy-Tsyandrôfa, ny solomabaoka ny Madagasikara sy Tenirandrena Solony Haiko sy ireo fikambanana maro sy ireo olona mimenimenina ny amin'ny hoe be resaka tsy nahatanteraka ny fampanantenana ny filoham-pirenena. Ary izany nahitantsika fetsika etsy ny eran'ny Madagasikara na FR na ny FCE na ny Sekrenina na ny tany Asambava sy Antalava Vohimara amina resaka lavanila ny amina resaka ledsi adevitra be amin'izao fotoana izao sy ny fisian'ny fanodikodona mbola mpanjakana amin'ny fisian'ny kolokolo miaopapana kanefa de tafiditra ao anatin'ny veloranon'ny filoham-pirenena tiady amin'ny kolokolo ty. Ny tsy fandriam-pahalemana eritreroa zay velorano voalohany filoham-pirenena ao anatin'ny velorano 13 ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana. Ary voamalitsika no resaka tamin'izany tao anatin'ny fandarina zany malaza. Ka taona ny fanatanterahana vina tokoa ve ny taona ny 2022 sa taona ny fahampitehan'ny firenena ary taona ny fahantrana tsy tanono. Taona ny lainga sy ny abobo zay namahanina ny mpitondra ny voaka malagasy. Fa taona ny fanagejana ihany koa nampiarina ilay terrorisme d'État zay nataony mpitondra fanjakana ka zay miteny zay metrika zay maneho hevitra de nampitahorina tamin'ny fitandrona filaminana tamin'ny alalan'ny hémorrague, ny gagazo, ny cybercriminalité sy ny sisa sy ny sisa. Zany zavatra nitranga 2022 ka samy maningila tsofina ny rehetra inona indray nambaran'ny filoham-pirenena. Hanao fanatanterahana foto-drafitrasa inona indray ny fitondram-panjakana. Asa hiresaka voambolana vaovao ve sa foto-drafitrasa vaovao zay mbola tsy natao. Ohatra hoe hanamboatra lalana ambany tany andehana amin'ny métro, hanamboatra lalana anaty ranomasina na hanao tetezana miantona, zany ve no ambaran'ny filoham-pirenena satria zany mbola tsy namarany tamin'ny kabary nataony nandritry ny efa taona ny sesa. Fa tsara manamarika fa ity no kabary ny farany hifampitafana ny voaka malagasy amina famaranana ny taona fa amin'ny herintaona de efa pejy hafa ny zavatra hitranga eto amin'ny firenena. Zay ny fandroany rehetra raha ny ambaran'ny lalam-pandroenana no jerevantsika. Fa ho hitantsika eo ihany ny tohan-draharaha fa eto alohantsika samy mamisavisa ny amin'ny hoe efa niova ve ary efa mba nandinika tsara ny amin'izay zavatra ho resahany satria efa leo fitaka sy lainga voaka malagasy ka ny haino rapitso sy ny tazana rapitso
am'izay ambarana io de tena aminy hoe efa niova ve ny zavatra anambarana sa de reny voambolana sy reny litany zay mitondra fafilainga sy abobo ho an'ny vaoaka malagasy nazatra ireny. Eo tsika mahita izy fa dia samy mamarana ny taona am' fo feno fitiavana ary anatin'izay hoe fifaliana sy fifankatiavana zay isika rehetra hanitsaka ny taona vaovao 2024 ary samy mana-tena fa taona ny fandresena io taona ny fandresen'ny tolona ary taona ny fandresena ho an'ny vaoaka malagasy mialo anatin'izao fahantrana izao ary taona ny fandresena zay hanesorana hanliana an'ireo mpanao jadona sy ireo mpanao tsindry azo lena mamotika ty Madagasikara ity. Taona ny fandresena hijoroany rehetra hamerina eo an-tanany malagasy sy ny ray aman-dreny vonina hametraka izany tena fanjakana izany fa tsy sarisary-panjakana eto Madagasikara. Zany fandrena, zany metaita. Manaova fety finaritra tompoko lasy tompoko avy, makasitraka tompoko.